Faly mirabantsika tsirairavin-drahitra tsy tia alarobia maraina fa 4 volana febroary ity manona fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho antsika tsirairay avy mba azahokery hatrany ny teniny ary atonga antsika hijoro amin'ny fahamarinana. Aloha indirantsika amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ry Andriamanitra tsara anjezan-danitra atolotra ianao ny dera, ny laza, ny anja sy ny voninahitra. Fa mendrika anao tokoa izany ary ianao ilay rainay no hiantsonay amin'ity maraina ity. Saotra anao izay ny amin'ny fitahiana sy ny fitantananao anay. Saotra ihany koa fa mbola fahasoavana no aposako aminay ary mangataka aminao indrindra izahay ny mba andraisanao anay ary koa ampahirezinao amin'ny fomba mahery izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao fankatoavana mahatanteraka teny fikasana. Nalaina amin'ny Deutéronomie 4:7-20 manao hoe efa nampiteny Jehova ianao androany fa ho Andriamanitrao izy ka andeha amin'ny lalany sy tanjona ny lalàny sy ny didiny ary ny fitsipiny ianao ary hainy ny feony. Amen. Aoka isika ho mahatoky sy marina amin'ireo fampianaran'ny lalàn'Andriamanitra. Ambaran'ny Tompo fa raha mankatoa an'ireo fitsipika ny lalàny isika dia ho tonga fiainantsika izy ireny. Tsy vokatry ny fisainan'olombelona na koa hoe noforoan'i Mosesy ireo fitsipika ny lalàn'Andriamanitra. Ilay tsy manam-petra amin'ny fahindreny, eny ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompony namolavolana ary izy no nanonana izany teo amin'ny tendrombohitra Sinay tao anatin'ireo toe-javatra izay nampiseho fahalehibiazana izay mahatahotra. Niankina tamin'ny fankatoavana an'ireo fitsipika ireo ny fahombiazan'ny Israely. Hoy ny Deutéronomie manao hoe koa tandremo sy harao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ireo. Ny didin'Andriamanitra dia tsy nomeny antsika mba hankatoavana amin'ny fotoana tiantsika hanaovana an'izany ary atao tsinotsino arak'izay mahafinaritra antsika. Lalàna mifeny fanjakana ireo ka natao hankatoavan'ny olona rehetra. Raha mankatoa ny didiny amin'ny foniny rehetra ny vahoakany dia ho vavolombelona izao tontolo izao fa ireo izay mitonina ho vahoakany izay hareny manokana dia manome voninahitra azy tokoa amin'izay rehetra ataon'izy ireo. Ny fahatokiana amin'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny lalàny tsy misy arakaraka no hahatonga ny vahoakany ho fitalanjahoany izao tontolo izao satria ahatanteraka ny teny fikasany feno fahalalan-tanana amin'izy ireo Andriamanitra ka hahatonga azy ireo ho dirain'ny firenena rehetra mihitsy ho vahoaka masina ho azy izy ireo. Koa ankehitriny hoy Jehova, raha hiain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrina ny fanekeko dia ho rakitra soa ahy mihoatra noho ny firenena rehetra ianareo fa ahy ny tany rehetra dia ho fanjakam-pisorona sy ho firenena masina ho ahy ianareo. Endre mahatalanjona ny fialebiazan'izany teny fikasan'Andriamanitra izany ary omeny amin'izay rehetra miainy ny teniny izany sy izay mino ny fanambarany ary mankatoa ny baikony. Ny fankatoavana ny lalàny no fepetra ny fahasambarana amin'ny ho avy, amin'ny anio ary ho amin'ny mandrakizay. Aokany isika olon'ny lalàna, olon'ny fankatoavana, olon'ny fitsipika satria izany no mitaona antsika sy mamey antsika amin'ny fahamarinana. Amen. Ry Andriamanitra tsara anjezan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Dia mangataka aminao Tompo mba hampitoerinao anatinay mandrakariva ka olon'ny fankatoavana tokoa anay izay sy ho vitanay amin'ny herin'ny tenanay sy ny fisainanay maha-olombelona izany. Ka dia mangataka aminao indrindra mba handrotsaka ny fanahinao masina aminay mba olonao tokoa izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Saru vile
miaro